Ny firosoana aingana amin'ny fanatanterahana ny fikaonan-doam-pirenena ihany no vahaolana amin'ny fametrahana ny fanavaozana tiana atongavana eto amin'ny firenena, hoy Ramparany Antelme, mpanolotsaina ao amin'ny présidence. Sarotra ho an'i Madagasikara ny handray fanapahan-kevitra mivaona amin'ny lalam-panorenana izay mety hiteraka sazy sy fahatapahany famasiam-bola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena, hoy Ramparany Antelme, manoloana ny hevitra ireo mpanao politika sasany eto amin'ny firenena mitaky ny handravana ny HCC ny antenimieram-pirenena ny CENI sy ny sisa ho fametrahana ny fanovana. Vahaolana ny fanafainganana ny fikaonan-doam-pirenena ary eleo izay fanapahan-kevitra hifanarahan'ny maronisa amin'izany no harahana ho an'ny lalak'zoran'ny firenena, hoy Ramparany Antelme, mpanolosain'ny filoha ny fanavaozana ny Repoblika. Ny concertation nationale dia efa misy ny calendrier izay navoakan'ny filoha farany teo mahakasika an'le drafitra ankapobeny momba an'le hoe ahoana ny fomba ny calendrier afahan'ny chronogramme izay napetraka atongavana amin'ny concertation nationale. Be da be le fitakiana hoe ravao zao tadidio tsara fa mahatonga atsika hatramin'izao mbola mitohy daholo ny famatsiam-bola dia noho ny fizanona atsika amin'ilay ataontsika hoe ao anatin'ny cadre constitutionnel. Ka raha tonga dia andrava manta isika dia misy risque zay amin'ny resaka famatsiam-bola zay mety hisy amintsika. Misy kosa nefa mety ho vahaolana amin'izay dia ny concertation nationale. Ny concertation nationale zay souveraine, afaka tsara manapaka ambony lalàna rehetra iny satria ny vahoaka no masy mandidy amin'ny taniny. Ka izay tapaky ny vahoaka eo no ho tanterahana. Ozy izy ny vahoaka hoe tsy maintsy soravana ity HCC ity, tsy maintsy soravana ny CENI, tsy maintsy soravana ny Assemblée nationale. Ny vahoaka no manapaka an'izany fa tsy tokony isika mpanao politika vitsivitsy ny anao hoe ravao dia tsy maintsy soarahana zay zavatra zay, tsy maintsy isonjovina ihany koa ny mety ho tombotsoa ny vahoaka amin'ny ankapobeny mba tsy hanahirana atsika eo amin'ny fitantanan-draharam-pirenena ka ialana amin'ny mety ho fahatapahany famatsiam-bola iraisam-pirenena. Ny zavatra tianao amporosina zany dia ny andehanana aingana amin'izay concertation nationale izay dia mba ahafahantsika manana vahaolana izay ekeny rehetra